aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Alahady 20 amin'ny Trinité anio ny tenin'Andriamanitra voalatrovakina araka ny perikope fanekena taloha boky ny tantara voalohany boky 20 ovakina manomboka amin'ny 19 miderahan Jehova miantso ny anarana ampahafantaro ny firenena ny asany mirao azy mankalaza azy saintsainy ny fahagagana rehetra ataony atao voreareanareo ny anarany masina aoka hifaly ny fony izay mitady amin'ny Jehova mitadiavany Jehova sy ny heriny ka tsao mandraka hariva ny tavany mahatsiarova ny asa mahagaga izay nataony dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany ianareo taranak'Israely mpanohiny ianareo olom-boafidy ny taranak'i Jakoba Jehova izy no andriamantsika manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2 ovakina manomboka amin'ny 1:1. Ary rehefa nahatsiaro fanahy Petera dia nanao hoe ankehitriny fantatro marina tokoa fa ny tompo efa nianiraka ny anjeliny ka namonjy ay tamin'ny tanan'i Herode sy ny fanantenany ny jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany dia nakay trano Maria reniny Jaona izay atao hoe koa marika izy. Ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavahady Petera dia nisy ankizy vavy atao hoe Roda nankeo iainy. Ary rehefa nahalala ny feon'i Petera izy dia tsy namono vavahady no niafaliana fa lasa niazakazaka ary niditra ka nilaza fa Petera no mijano eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy very saina ianao fa izy ny tompo rariny fa izany tokoa. Dia indray ny olona anjeriny izany fa Petera naharitra nandondona ihany ary rehefa novoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofatanana azy mba hangina dia nanambara taminy izay namohan'ny tompo azy avy tao an-tranomaizina. Ary dia hoy izy ambarao amin'ny Jakoba sy ny rahalahy izany zavatra izany. Dia niala izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka. Lioka toko 9 ovakina manomboka amin'ny 13. Ary avy amin'izany no anakina nantory-teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nisy vehivavy anankiray na raha 12 taona izay efa nandany fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao ivony Jesosy raha vehivavy
ka nanendry ny somotra viavi-damana ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa nanendry ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takon'azy izy, dia nangovitra izy ka nakeo aminy, sady niakohaka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finonao no nahasitrana anao, mandehana soa aman-tsara. Masina ny tenin'ny Tompo. Mbola mbeha sy misaotra anao zahay ray fa mbola mananjara ka afaka nandreny teninao. Ankehitriny zahay dia mahatsiaro ny asanao mahagaga teo amin'ny fiainanay. Atao vonona mandrakariva zahay ka sahy hanambara izany amin'ny namanay ho vavy olombelonao. Raha andalina izany zahay ankehitriny dia ny fanahinao masina ho amin'ny mpanomponao ary izay vahoakanao dia ho mpiaino mpakatoa. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany, misaotra raha io. Amen.